Fédération Wushu efa misy programo novembre 17 novembre misy champion fa ny international sy fédération Wushu chinois tonga eto Madagasikara manao Wushu deuxième Wushu sy démonstration sy Stas grady fa tamin'ny taona 2013 efa tsika nandray anjara confédération africaine maneho 5e championnat eto toerana Madagasikara fa mijery niveau technique efa africaine compétition tonga de mahita misy ampy be dia be technique izay nikarakara ny expert tonga eto Madagasikara 18 personnes miaraka ny ministre sport adjoint Chine sy fédération président fédération Wushu monsieur Kao tonga eto manampy fédération Wushu Malagasy izay mangataka tamin'ny veda 5e championnat africaine efa mahita niveau technique misy problème izay mangataka Chine manampy eto technique 17 tonga 18 mamasina manao démonstration mampiseho ny technique ny championnat du monde technique vaovao 19 manao stage ny grady fa tsika tsy manana grady sam'izao mpampianatra eto misy grady fédération Wushu Malagasy fotsiny fa tsy manana grady international zay manokatra efa mame 100 personnes fédération tsika Malagasy ny mpianatra 100 personnes manao formation grady.